fa anisan'ny nanamarika ity herinandro ity ny fitsidiana ny tanterahan'ny filoham-pirenena sy ny délégation mafonja izay nitarehiny tao Singapour. Fitsidiana izay nanambarana Andriamatoa Laurent Ramarson fa afaka manala ny olona Madagasikara raha toka nisy ny fifandraisan-dahatra teo amin'ny délégation malagasy tany toerana sy ny tompona andraikitra samihafa tao Singapour. Raha antsika ny fanazavana. Tona afaka isotomana mpandrara vahiny ampiasa vola eto Madagasikara ny fionana tany Singapour hoy Laurent Ramarson avy amin'ny MMM. Saingy mametraka aya ny tenany momba ny fifampirarahana ataony mpitondra amin'ny mpandrara vahiny. Manararaotra ny fitondrana izay marefirefo sy ny vahoaka malagasy marisarisa ny ireo mpandrara vahiny eto amintsika zany indrindrindrindra fa nosy kely manodidina antsika zao izay amin'izao fotoana zao tsy hianatra tsy tahoara intsony dia ny hevitra Madagasikara ho tena fananatra amin'ny lafiny rehetra mihitsy amin'ny lafiny rehetra zany ilay mpandrara malagasy zany tsy tatara fa mihitsy ny atahorana amin'ny lavaka trangany Singapour dia ny hoe sola dia fotoana indray io hamarotan'ireo orinasa-mpanjakana izay zany sisy ampelantanana songadinina manokana amin'izany ny resaka renakebony tany sao dia raha isika otratra hoe resaka volamena mahagaga ihany mantsy satria Madagasikara tsy mba ho anisan'ireo leo mpanondrana volamena kanefa mamokatra volamena Maurice otratra nosasaka tsika tsy manana na grama azy nefa voalaza fa manondrana volamena izao zao any amin'ny 7 taonina mahery any tsy ataony avy aizy ireo volamena ireo avy aizy ireo volamena aondrany afatsy amin'ireo Maurice ireo ary nahoana Madagasikara tsy tafiditra ao anatin'ireo mpanondrana volamena ka tsy fantatro izay paikady amin'ny fitondram-panjakana amin'ilay resaka le hoe andea mantsy zao code minier atao-nivo nyty antemera-pirenena ty ny maromaro an'izay fa araky ny resaka hita aloha totry ny salany miasa amin'ny evahana be dehibe mihitsy ny fandrobana ny resaka volamena eto amintsika raha tsy teny fa tsy zay sy ny terrarary mihitsy matetika tsy fiteny nefa dia mitovy lenta amin'ny diamondro tsy voazy ny mpandrara malagasy ary lasa ny vahiny hatrany no mifeny toe-karena malagasy. Mitaky ny jerena akaiky ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy i Laurent Ramarson ao anaty ny fanjiniana ny lalàna momba ny fitrandrahana arenan-kibon'ny tany.